Mbola ao anatin'ny fotoanany famahanany Kristy tanteraka moa isika amin'izao fotoana izao ary mitohy ihany koa ny fanelanelana izay ataon'ny vondrona iraisam-pirenena. Navesatra ny fandaharam-potoana ny delegasion'ny SADC izay tarihan'Andriamatoa Roakim Chisano tamin'ity androany ity. Maro ireo fihaonana izay notanterahany. Isany tamin'izany moa ny fihaonana tamin'ny FFKM, ny fihaonana tamin'ireo kandidà nilatsaka ho fidiana filoham-pirenena ary tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Ny fandaminana ny toetra raha-pirenena trano moa ny vaindohan-dresaka rahantsika ny ambangivango izay entiny lova Ramanantsoa sy Tsiry Rakoto Arsan. Niona tamin'ireo filoham-piangonana avy amin'ny FFKM ny delegasion'ny SADC izay notarihan'Andriamatoa Roakim Chisano hitolak'andro tetsy amin'ny Akara Faravohatra. Tsy nisy nipika ny fihaonana teo amin'ny rotonta ny mpanao gazety raha teo dia nailika. Loharanom-baovao mari-potitra no nahafantarana fanaka ny hevitra ireo ray aman-dreny ara-panany SADC mikasika ny ezaka ivoahana amin'ny krizy, indrindra mikasika ny fampihavana pirenena izay kasain'izy ireo atao. Niona tamin'ireo kandidà 420 amin'ireo hotelo amin'ny telopolo no eken'ny fitsarana manokana amin'ny sanana fifidianana na ny CES vaovao ihany koa ny delegasion tarihan'Andriamatoa Roakim Chisano. Avy eo teny amin'ny hôtel Colbert etsy Antaninarenina. Fotoana nahafahan'izy ireo ny aino ny etahitan'ireo kandidà filoham-pirenena dia nisy ny fifidianana amin'ity taona ity. SADC ary mankasitraka tanteraka satria miroso any amin'ny fifidianana isika. Ny resaka atao dia hoe ahoana itombonan'ny fandriampahalemana, ahoana ny fahavononana sy ny fampianarana koa ny malagasy amin'ny fiatrehana ny fifidianana, inona no mbola tokony ho hatsaraina amin'ny fiatrehantsika n'izay fifidianana izay, inona no andrasan'ny malagasy, inona no andrasan'ny communauté internationale, ary verina fa mila tozina foana izay fiaraha-miasa izay, ary amafisina ihany koa ny ezaka ataon'ny FFKM ao anatin'ilay fampihavana. Marobe moa izany no nandray fitenenana mba ahafahan'ny kandidà tsirairay manolotra ny zavatra antenainy ary miresaka koa mety zavatra iainany sy ny fahitany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Izay zany no nalaina taminay kandidà tao. Io arivo kosa dia ireo lehiben'ny mpitandro ny filaminana no niona tamin'ny delegasion'ny SADC tetsy amin'ny hôtel Colbert hatrany. Raha pitsy ny voalaza fanao tatitra mikasika andihy nataony teto andrenivohitra ny delegasion'ny SADC.